Hita teo anlikiny atao hoe la palmeraie du vondro. Alohan'ny hidirana ny Tamatavy dia izy no hita voalohany. Fatahoarana amin'ny fandalovan'ny cyclone Kezani. Puis daholo tompoko tonga sondray anatin'ity vidéo vaovao ity androantsika dia araka voyage amin'ny toerana iray indray fa tsy voyage ohatran'ny mahazatra izy ity. Mino fahitanareo daholo reny nanjohan'ny Tomasina tamin'ny fandalovan'ny cyclone Kezani reny efa nizaka nanampiana ny tena efa nanome ny zava-kanyoty sy ny sisa fa nanapa-kevitra anakaty ihany koa zahay no ny antony anankiroa. Voalohany indrindra satria tianay Tomasina je te love zareriny aty fa miaraka amin'ny ekipako mahazatra manao vidéo miaraka amiko ary faharoa noho ny fampiresahanay sy Nasser zay fondateur Nas Prod organisateur ana concert PDB aty à Madagascar izay miaraka amin'ny Gazos Lafine no manaraka eo dia nanome don ana Varmakalika 10 tonnes, voamaina 2 tonnes, tolona 0,50 valopolo metatra, fixation 270 fantsika 7 kilao, PPN, sakafon-jazaray carton ary fanafody maro samihafa ho an'ny hôpital. Izy nanome an'le don ka dia andrindra sy zaran'ireo don ireo zany ny tena andehananay aty zay moa tonga aty tsy hoe tonga dia izara eny an-dalambe satria ny tena marina zay tsy mahalala ny situation tena izy ka antikan'izay ho zaranay amin'ny organisme maro samihafa izay efa mahalala ny zavatra misy eto an-toerana. Zay zany no hitantsika anatin'ity vidéo ity sady mijery ihany koa nareo any Tamatavy zany le dégâts dia mijery ary amin'izao fotoana izao koa ny tena ilaina ny firaisan-kina amintsika rehetra mamalagasy amin'izao ny tokony toanana ny Tomasina na amin'ny fomba fanampiana makaty na ny hoe koa ny fidinana makaty manampy ny développement an'ny économie locale. Bisous be, lasika ary. Vao miditra amin'ny Palmeraie tonga dia ohatran'ny tankana izany. Taloha tena tsy hita mihitsy ny ambadika izy io. Zao na ny savonnerie ary hita avy aty an-dalana. Tena mampalahelo be loatra. Putain frère, tena c'est impressionnant. Ny fanontaniana koa dia ny hoe raha ny azo ary lava ohatran'izao na nahoana ny ainan'ny olona taty ary dia olona maheran'ny dimampolo ny namony eny nandritra ny cyclone Kezani. Tena ça j'avais pas du tout ça en tête. Tamin'ny zanakaty Tamatavy farany niaraka tamin'ny Aronne efa taona maro izay dia tadidiko hoe tena fena hazo be teo amin'ny fidiran'ny Tamatavy. Bonjour tout le monde, salama diab nare mifoaza nare Tamatavy je t'aime. Programme androany dia mahativa aty amin'ny station de pesage zao tsika. Tiran'le tanana avy any Antananarivo nalefanay avy amin'ny Imex fa betsaka an'zareo amokan'izay aty dia hitona lizany amin'ny dépôt satria moa zay araka ny teneniko tamin'ilay intro teo zay tsy mahay ny zavatra tena misy aty Tamatavy hoe aiza ny tokony ampiana inona ny tokony omena dia ahoana ny tokony amezana anazy dia safidy zay ame anazy an'le organisme BNGRC izay organisme ny gouvernement manome don aty Tamatavy dia aleo zany zay nataonay dia manao aty amin'ny station de pesage zay zao ka da hoe araka aminay dia hitanareo amin'ny programme androany Ok, Raja. Ok, merci, merci. Akany amin'ny BNGRC amin'izay ary tsika izao. Voaraisoa tsara izahay dia tonga dia napitra an'ireo don tao amin'izareo. Efa nitsangana napitra ny cyclone hono ity pazin'izareo ity ka ho an'ireo izay tia hanome don an'izareo ihany koa dia afaka manolotra. Tsapaka tanteraka ilay matahotra sao dia tsy hita ny lalan'le don ka efa hitanareo daholo ireo nomena ireo sady reto daholo tsika 700 000 manao garantie. Kaingany avokasoka olona maro sitrakanina tompo fa manome tokony BNGRC fa reo entanareo dia ho toto tsara any amin'ireo olona zay mila zany tia districtny Tomasina voalohany sy Tomasina voaditra le don dia aika misy cérémonie izy ity Nazary tsy nalalina an'izany fa dia misaotra an'zareo Nazary lasa nanao interview kely dia tsika hono lasa mpiasa ny Nas Prod. Yes, merci TVM. Zavatra anisan'ny tsy maintsy lazana aminareo ngamany aloha dia hoe normal raha tsy nomena ny BNGRC reny le don fa apetraka eto amin'ny entrepôt aloha sady mizara ho an'ny Croix-Rouge zay avy eo no mizara ho an'ny GNZ zay efa fantatra ity ny représentant efa miresaka aminay les donations moa zany zarain'olo zay satria raha ohatra ka miankina amin'ny organisme anankiray mety misy champ d'action tsy vitany tsy hitany moa zany tena marina fa atao maromaro amin'izay mba migezangeza kokoa le olona voakasika le don zany sady mijery manodidina koa zay ohatra ny enina teo zao barika dimy tena voakasika be hono dia akany zay avy eo hijery dia hijery ahoana ny afaka anampiana ny université moa zany satria ny
l'éducation anisan'ny zavatra tena hoe manandanja lila amina firenena anankiray ka iny koa tsy maintsy priorisena mba mampiseho anatinareo anatin'le vidéo koa hoe ohatry zao le tataty tsy haiko nefa mivoaka vidéo any Arona fa izy koa efa nakaty tonga saina misy le olona hoe tena dekabe le aty Tamatave fa na zay tonga daty romaly mbola tsy tonga saina atao zay vita moa zany fa sao de milay lara-pasy de teny satria tena tsara manampy eleri de tena oscille tika manao blague foana manampy rehefa manampy zay maha-olombelona normal fa tsy hoe olona exceptionnel be amadoanao azao. Nitsidika an'ireo fianarana amin'izay zay nanomboka tamin'ny Alliance Française. Ny ataonay ity moa dia hijery an'ireo DK satria na CRS ny Société Prod dia tia hanampy hanamboatra sy hanangana an'ireo fianaran'ireo indray. Rehefa voatsidika Alliance Française dia nakany amin'ny université barika 5 amin'izay izahay. Ny mpianatra aloha zao zany nandray dispositif ny université nanapaka ny fianarana ao anatin'ny efatrerinandro fa parallèle amin'izay zany manomboka amin'ny fahatelo ambin'ny folon'ny volana martsa efa misy zany tapany fampianarana mandeha zany hoe zany miroso tsikelikely zany atsika amin'ny famerenana fampianarana 700 université no asimba. Ireto zao c'était étudiante zay tena voa raha ohatra ka vita dolodolo reo salle reo condition zay ataoko fa tsy misy fahatarana fa raha ohatra ka tsy vita reo salle reo fa le misy eo no ampiasaina tsy maintsy ao anatin'ny fahatarana dia zay fahatarana zay zany fenona amin'ny lafin-javatra hafa restructuration zany ny mpampianatra sy ny administration ahafahana manome zavatra feno ho an'ny mpianatra ary zay zany tonga dia fa hotenentsika amin'ny antanatohatra rehetrarehetra hoe aleo atao exceptionnel kely aloha aty amin'ny université ny Toamasina. Andro fahatelo alohantsika somary narary kibo mafy mbola hatsohatsony zalahy efa teny eo ambaravarana ny tompo-trano dia mbola tsy mety nisokatra le fiara tena rehefa porotrotro isan'ny boltary resitsika anaty sprint fa so ihany fantona sy mikitatsika dia aveo ny anome PPN an'ireo personnel amin'ny magasin sy nanaiky ny stock amin'ny vary tao amin'ny réservantsareo maimaim-pona dia aveo zahay nakao amin'ny Croix Rouge amin'izay aty amin'ny Croix Rouge netsika androany manome apahany hafa indray le taona nataonay omaly nanome 3 taona tamin'ny BNCRC androany manome 2 taona kosa ho an'ny Croix Rouge ho an'ny volontaire Croix Rouge ihany koa le donation omenay sy ho an'ireo quartier izay tsy voajery nanome taona anankiray kosa tamin'ny TNZ Tamatave mba hijery manokana an'ireo mpianatra satria mahatanora ny tena moa dia mba manampy an'ireo tanora mitovy aminay ka dia anampiana ny zareo ihany koa samy manana champ d'action daholo zany ny organisme rehetrarehetra ka dia vita tamin'izay fanoloranay fanomezana ary dia mariako fa namara reo ny donation nomenay tsy midiky zany fa ampy mbola maro ny toerana mila jerena ty Tamatave na olona tsotra ianao na orinasy dia manasanareo aho hijery sy hanampy any Tamatave hiarina ary indrindraindrindra fanjakana mino fa vitanareo kosa no mijery manokana any Tamatave satria dia anisan'ny vohatra manandanja indrindra eto Madagasikara Tamatave na amin'ny lafin'ny kolontsaina na amin'ny lafin'ny financier. Ny eritsaina sy ny fitiavantsika rehetra tsy ho lasan'ny rivotra toko vita daholo ny fizarana fanomezana izay natao sy ny vidiana tamin'ny alalan'ny don financier izay nomenina SER so raha betsaka ny prod izay natoky anay na efa niarana sy efa ila izay niezahanay natao tsara foana le fizarana averiko izay mizara don sy mandrindra fotsiny fa ny fisaorana dia amenany NASPROD manokana eo ampisaorana antsika dia misaotra betsaka amin'ny BNGRC ny Croix Rouge sy ny GNZ Tamatave ny hôpitaly lehibe sy ny kely izay manampy amin'ny Tamatave hiarina tamin'ny atao aoriana fandalovan'ny cyclone Kizani. Ty vidéo ty
to dia précisentsika amin'izao faran'izao tsy natao hoe aika raha teo tena tsara fanahy be miaraka amin'ny ekipa ny tena tokony ho présidence ministre mihitsy zalareo tsy izany ny tanjona ty vidéo ty fa ny tena moa afaka manampy zay koa moa matanjaka afaka miseho permettre makaty Tamatave manampy sy manontrana amin'ny zara sy manampy namanay zay nasera moa zany zay nanao financier zay hoe dia miraha fombiazana ampony Tamatave rehetrarehetra na ohatry nareo na raha olo-totra na entreprise manasanareo manampy fa asaovana tompony afaka manampy sy ny manana ka dia pio zay afaka pina tsy sao hoe maniry saotra nareo sponsor koa nanampy nanatotosany ty vidéo ty sy nanasina tonga ty voyage ty possible itapitapy sandy Imex zay niantoka ny production ty vidéo ty misy-betsaka ny cotis zay nitondra anay avy any Antananarivo nakaty Tamatave ary mbola nanao ny déplacement nay rehetrarehetra nandritra ny fizarana ny don io misy-betsaka anareo bro be tsy manary miaraka amintsika hitanareo ny zara tanaty vidéo ty misy-betsaka anareo cadreur Michael Sizina zay aorianany caméra reo izy mitsamy reo misy-betsaka an'izay dia misy-betsaka anareo nijery an'ity vidéo ty amin'izao fotoana izao tompoko ny tena ilaina ny firaisankina entre antsika malagasy hoe tongava zay afaka manampy ny aty Tamatave koa maro ny zavareo amin'ny sokatra rehefa afaka atao zay moa le misakafo tsy dia filmena satria tena reraka maty dia tena tsy dia filmena fa toerana ty fisakafoanana be dia be misy arana coco glacier au top avec citron miel mbola be dia be ny afaka atao le quai sary kely io akaiky io ty dia jerezika bobosy be mbola maro ny afaka atao aty maro ny afaka atsangana tongava satria be dia be koa nareo Tamatavien tonga taty dia hoe aza le ratsy rery ny aseo hoe le potika fa mba milay ihany koa le ville Tamatave même ty au top je t'aime manafo manafo moa ty je t'aime manafo nareo so betsaka nareo nijery ty vidéo ty inganie mba isy impact moa zany izy ty zay ny tena naovana vidéo mba fanampiana koa tsy resaka tsy haiko soa na lava be va sura bisou zay